Mampitombono aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ry havako. Amen. Ry Tompo Ray neny an-danitro, misaotra. Izany no voalohan-teninay amin'izao maraina vaovao izao. Misaotra Tompo, endriky ny fitiavanao sy famindraponao ary fahasoavana izany. Misaotra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mitohy hatrany ny fizarana an'ireo andinin-tsoratra masina ry havako, izay milaza amintsika fa Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ity Andriamanitra ivavahantsika ity. Mandeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy indray ary, ny Isaia 40:20. Tsy fantatra ho va? Tsy efa renao va? Fa Andriamanitra mandrakizay Jehovah, izay namorona ny faran'ny tany, tsy mba mety reraka na sasatra izy. Tsy takatry ny saina ny fahalalany. Amen. Ry havako, misy efatra ireo ilazana ny momba an'Andriamanitra eto. Voalohany amin'izany ilay hoe Andriamanitra mandrakizay. Io ngamba tsy valam-parantsika intsony satria efa niresahana teto imbetsaka izany. Hoe ilay mandrakizay dia milaza fa efa nisy Andriamanitra ary misy izy izao iainantsika izao, ary mbola hisy izy izany hoe tsy manam-pahatamperana, tsy mety maty. Hoy aho hoe tsy valam-parantsika intsony fa efa nambara imbetsaka teto izany. Faharoa, namorona ny faran'ny tany. Dia efa hitantsika teto ihany koa, ary na dia ny lohatenin'ny mofinaina omaly aza ry havako, omaly dia hoy hoe pahary ity Andriamanitra ity. Ngamba tsy valam-parina ihany koa fa izao amin'ireo dia atsapatsika na ilay hoe mandrakizay na ity ilay mpamorona ity dia atsapatsika tokoa fa na karazan'olona samihafa, na vanim-potoana samihafa, ny lazana ny momba an'Andriamanitra dia mitovy avokoa, ary izay no mahatonga antsika milaza ny amin'ny hoe marina tokoa fa tena tenin'Andriamanitra ny Baiboly ry havako. Fahatelo, tsy mba mety ho sasatra na reraka izy. Eto dia tena miharihary fa tsy mitovy mihitsy amintsika olombelona ity Andriamanitra Jehovah ny anarany araka ny hitantsika eto ity. Isika olombelona dia mila mihinan-kanina, mila miala sasatra ary mila matory, fa raha tsy izany dia maty tanora ry havako. Fa tena mifanohitra amin'ny olombelona malemy ity Andriamanitra mahery hitantsika ity. Tsy mba mety sasatra na reraka izy. Izay no maha-Andriamanitra azy. Ary izany no mahatonga antsika ry havana nanana fonona sy fanantenana, ary indrindra fahatokiana amin'ny tanteraka, fa tsy mitovy mihitsy amin'ny Andriamanitra rehetra ivavahana eto ambonin'ny tany, izay mety ho reraka ary indrindra azy efa maty ry havana. Tena tsy izany. Ity Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ivavahantsika ity. Noho izany dia izy irery no ivavahana. Jesosy Kristy zanany, izay tena Andriamanitra ihany koa, izy irery no inoana, izy irery no ivavahantsika. Faefatra, tsy takatry ny saina ny fahalalany. Andeha nge ry havana zavatra niseho tamiko ary inoako fa tsy izaho irery, fa iray amin'izay atsapako fotsiny, ny amin'ity hoe tena tsy takatry ny saina ny fahalalan'Andriamanitra ity izany dia ny mikasika ny nify. Ny nanaovany an'ny nify. Jereo ireo endriny samihafa. Ny nifintsika amin'ny laona tsy mitovy amin'ny vangy, ary tsy mitovy amin'ny vazana koa, izany ny endriny. Ny habeny koa dia tsy mitovy, hitantsika izany. Jereo fa ny anjara asany koa dia mbola tsy mitovy. Hafa ny ataon'ny vangy, hafa ny ataon'ny vazana. Fa raha ireo no mifandiso dia tsy mety mihitsy. Andeha ary nge tsika hanapaka akondro ohatra dia aty amin'ny vazana aty ilay izy ny tapahana, mila sokafana be ny vava raha izany. Ary raha ohatra ka aty amin'ny nify anoloana no hitsakotsakoana katsaka-natono ohatra, dia ngamba tsy haiko na adiny firy vao lany ny anankiray. Izany hoe nataon'Andriamanitra samihafa mihitsy nananjarany izy ireo, ary narafiny tsara ao anatin'ny vava ao, atonina ao anatin'ny vavan'ny olona tsirairay avy ao. Dia indray andro izay ry havako notsaboina ny nifiko, ary dia nitapenana ilay izy. Dia ngambany tsy latsaky ny indroa na intelo no nivezivezy tany amin'ny dentista satria izao.
somary mibotsina ilay izy dia tsy nety tena ny fanitsy foana rehefa le manaikitra sakafo iny zany amin'le nify eo amboniny, tsy mety foana dia namboarina foana na enina foana dia farany zay vao izy hoe zay vao mifanitsy le izy de izy hoe zany rehetra zany nefa dia voateraka mihitsy ny olona dia efa nataon'Andriamanitra hoe hisy nify ka rehefa tonga eo amin'ny fotoana hitsirian'ny nify dia efa nalamin'Andriamanitra zany, efa narindran'Andriamanitra zany rehefa nanomboka naniry nifitsika. Tsy takatry ny saina tokoa ry havana. Amin'ny fahalalana ananany dia Andriamanitra ivavahantsika ity ary isika dia mila mianatra amatonany vao mahafantatra ny amin'ny lakilean'ny nify ka tonga dentiste ry havako. Zany rehetra zany ary no hatsapahantsika fa Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ity Andriamanitra ivavahantsika ity. Dia averiko ary ny tenin'ny Isaia hoe tsy fantatrao va? Tsy efa renao va fa Andriamanitra mandrakizay Jehovah, izay namorona ny faran'ny tany, tsy mba mety reraka na sasatra izy, tsy takatry ny saina ny fahalalana. Amen. An'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Tompo, mametraka ny fiainana iray manontolo eo am-pelatananao izay hamakivaky ity tontolo andro ity. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.